Iverina hihitatra ho 10 taona indray ny AGOA izay tokony farana amin'ity taona 2024 ity. Nisy ary ny fanazavana izay nentin'ny mpanolontsaina ny filoham-pirenena miandraikitra ny AGOA. Tapabolana lasa teo izay no noranin'ny Sénat Amerikanina ny fanitarana indray ny AGOA ho an'ny 10 taona fanampiny manomboka amin'ny Oktobra 2024 raha ny fanamariana izay noety ny mpanolontsaina ny fiadidinan'ny Repoblika miandraikitra ny resaka AGOA. Andrasana ny fanapahan-kevitry ny Kongresy Amerikanina. Efa lany atsasany ny AGOA vaovao zany hoe tsy fanontaniana mipetraka intsony zany hoe isy ve sa tsy isy ny AGOA vaovao fa mandritra ny volana Jona ity angambany efa lany tanteraka indray ny fanitarana 10 taona ny AGOA. Ary anatin'ny fanitarana io misy zava-dehibe ho an'ny atsika malagasy satria tsika moa tena nitrandrahantsika hatramin'izay tamin'ny AGOA dia ny akanjo. Dia ao anatin'io AGOA vaovao ihany koa zany dia nitaran'ny Amerikanina 10 taona ny fahafahana manafatra akora indrindra ny lamba avy amin'ny firenena na dia tsy ao anatin'ny AGOA. Na zay zava-dehibe zay satria raha sanatria tsy nisy an'izay dia isika tsy mpamokatra lamba. Fantatsika fa ny lamba mazana avy Azia. Ho antsika eto Madagasikara, ny 15 Desambra no afaka nanondrana indray makany Etazonia ny firenena malagasy. Ny volana Janoary hatramin'ny faran'ny Aprily lasa teo, mitetina 4.5 dolara ny entana naondrana. Tao anatin'ny volana vitsivitsy monja niverenan'ny AGOA dia nahatratra 2.7 sy 9.2 alina ireo asan'ny forona. Maro ireo manafa ny fisian'ny korotana vaovao indray eto amin'ny firenena dia alimba ny fivoarana izay manomboka misy eo amin'ny sehatry ny fandrarahana. Mikasika ny dinika eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina indray dia andrasana ny fivoahan'ny didim-panjakana mametra ny fomba fiasa. Efa hivoaka tsy ho ela zany ny décret izay mametra ny fomba fiasan'io dialogue public privé io. Dikan'izany hoe misy rafitra ara-dalàna mihitsy hamaritra inona tsara ny dikany. Ny rafitra ara-dalàna nefa ny raha malala fa hoe raha tia moa ka hoe manao souni décret fotsiny dia milamina izy efa elitsika no milamina fa le asa iarahan'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana manao ireo zany ny zava-dehibe. Aiza hoe zany misy atsika amin'izao zany dia hoe ny fiezahana mamerina raha zay ny ilazana azy fa indrindra manamafy ny fifampitokisana eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana. Tokony iaraha-manao ny ezaka sady avy amin'ny fanjakana no avy amin'ny sehatra tsy miankina. Rehefa misy fanapahan-kevitra mikasika ny sehatra tsy miankina tapahan'ny fanjakana dia mila maka ny hevitry ny sehatra tsy miankina. Rehefa tena tao ilay lalàna dia iarahan'ny rehetra misalà ny fanatanterahana izany raha ny fanamariana izay noetiny ity mpanolontsaina ity.